Faly miarabantsika tsy ray avindray amin'ity larobia fa 20 volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao fifaliana ho anay an-trano ihany koa ny miarabanao ary mandrainao isa-tokantrano. Ny riana dia hitondra fahasoavana sy famindram-po feno anao ny fandraisanao an'i Kristy isa-maraina tahaka izao. Alohan'ny dirantsika ny hamofonainan'io dia hivavaksika. Andriamanitra tsara ny isan-danitra mbola velom-pisaoranao izahay noho ny amin'ny loharaminaina izay ianao manome azy. Velonaina izahay ary mbola manana anjara amin'ny fahasoavanao. Tombontsoa lehibe izay tsy voavidim-bola na harena fa noho ny famindram-ponao manokana izany. Eto izay handray ny hery avy aminao mitenena ray eo. Favoniko iainanao izahay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofonainantsika androany dia manao ilay tena mpanazava. Nalaina amin'ny ohabolana 7:15 manao hoe ny tenin'Andriamanitra dia voadio avokoa. Amen. Nisy olona tsy tao amin'ny firenena jiosy nanambara mialohan'ny fisehoan'ny mpampianatra avy amin'Andriamanitra. Nikatsaka ny fahamarinana ireny olona ireny ka nomena azy ny fanahy izay manindry-mandry azy. Ny fandimby tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra anaty haizina ny fisehoan'ny mpampianatra toy izany. Nampirisika fanantenana tao an-tampon'ny olona narivony tany amin'izao tontolo izao izay jentilisa ny teny faminaniana entiny. Efa anjato taona maro no nandikana ny soratra masina tamin'ny teny Grika izay nampiasaina hatraizatraiza manerana amin'ny fanjakana. Nisy fanjakana Rômanina nisy. Ny mparitaka hatraizatraiza ny jiosy koa nisy jentilisa ny ray fanantenana taminy momba ny fiavian'ny Mesia. Eo amin'ireo izay nataon'ny jiosy hoe mpanompo sampy dia misy olona izay nahatakatra bebe kokoa an'ireo faminaniana tao amin'ny mahampanafaka ny fahotana azy. Niezaka ny andinika an'ireo zava-miafin'ny fanompoam-pivavahana Hebreo ireo mpanao filôzofia nefa nanakana ny fiparitahan'ny fahazavana ny fitopoan-teny fatratra naseho an'i jiosy. Satria nokasain'izy ireo ny hitanan'izany nampisaraka azy amin'ny firenena hafa dia tsy nampazoto azy ny hizarany fahalalana izay mbola nananany mikasika ny fitoam-pivavahana ara-tandindona. Tsy maintsy ho avy ilay tena mpanazava izany marina, ilay nasehoan'ireo tandindona rehetra ireo no tsy maintsy hanazava ny dikany. Nentiny tamin'izao tontolo izao Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zavaboary, tamin'ny alalan'ny tandindona sy sary amanohitra, tamin'ny alalan'ny patriarika sy mpaminany. Misy lesona izay tsy maintsy omena ny taranak'olombelona amin'ny fitenin'olombelona, tsy maintsy hiteny ilay hiraky ny fanekena, tsy maintsy ho re ao amin'ny tempolony ny feony, tsy maintsy ho avy Kristy laza teny ho azo mazava tsara, tsy misy isalasalana. Ilay ny havian'ny fahamarinana no tsy maintsy hampisaraka ny marina sy ny akofa eo amin'ny teny lazain'ny olona izay nahatonga fahamarinana ho tsy nisy asany, tsy maintsy varitana mazava tsara ireo foto-kevitry ny fanjakan'Andriamanitra sy ny drafitry ny famonjena ary tsy maintsy aseho amin'ny fahafenony ireo lesona ao amin'ny testamenta taloha. Izy irery ihany izany ilay mpanazava, izy irery ihany ilay mampiseho ireo nisehoany ara-tandindona rehetra ary manazava ny dikany ny amin'izao fiainantsika izao. Izy irery ihany ihany koa ny tokony hitokiantsika ny amin'ny fahamarinana rehetra izay mety mampisavorovoro ny sain'ny olona amin'izao fotoana izao. Aoka hitoky aminy isika fa tsy amin'ny anganongano na ny filôzofiany izao fiainana izao satria izy no loharano ny fahamarinana rehetra. Vavaka isika. Saotranao izay ray fa mbola nomenao an'izany teninao izany indray amin'ity maraina ity. Misaotra satria ianao ilay fanazavana ho anay, ianao ilay mpanazava ary mitalao aminao manokana izahay mba ho amposako aminay mandrakariva izany fahazavanao izany. Eto amin'ity maraina ity dia mahatsiaro manokana izahay an'ireo manana olana ara-tokantrano izay miaina an'izao fandaran'izao fantatrao ny amin'ny manokana dia mangataka aminao izahay. Andriamanitra mijery tokoa ianao ary
hainao avokoa ny zavatra miseho. Ianao Tompo ankahery ny tsirairay avy. Ianao any koa ame lalana fahana mivoaka ao anatin'ny ady izay hatrehana. Ka hitsangana satria mahalala anao, hitsangana satria izanakao, ary tsy hitolefika satria ianao ny fahazavanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.